Manoloana fitombony isan'ny mponina indrindra amin'ny tanàn-dehibe dia miezaka ireo mpamokatra ny ampitombony vokatra eo amin'ny tsena indrindra ny vokatra legioma ka mampiasa tsy araka ny tokony ho izy ny fatranjezika simika sy ireo fanafody simika. Misy fiantraikany ratsy eo amin'ny tany sy ny tsiron'ny tany ary indrindra miantraika amin'ny vantana amin'ireo mpihinana. Iray amin'ireo tantsampam-boly resy latraka efa mampiasa ny teknika agroekôlôjia i Ramatoa Arsonirina Viviane eto Ambohimandroso Atsimondrano. Izany hoe fambolena ara-boajanahary miala tsikelikely amin'ny fampiasana irony akora simika toy ny eo amin'ny zezika, ny fanafody sy ny sisa ka miditra tanteraka amin'ny fampiasana ireo akora natoraly. Karazana legioma no tena ifotorany eto amin'ny velaran'ny tany 20 hektara. Hita taratra ny mahasamihafa ny vokatra avy amin'ny fampiasana ny agroekôlôjia sy ny vokatra avy amin'ny fampiasana ny fambolena mahazatra. Tsy mitovy le izy eo any habe voalohany dia eo amin'ny couleur ary dia efa samihafa samihafa ireo. Raha ohatra hoe maka zezim-bazaha ohatra hoe maka karoty foana ataontsika ohatra. Raha karoty ohatra hoe tangosanao io androany ka misy zezim-bazaha dia maka karoty ianao tsisy zezim-bazaha. Ny tsisy zezim-bazaha maharitra tapa-bolana eo io na herinandro mahery be mihitsy fa ny karoty 3 andro dia simba raha misy zezim-bazaha. Dia zay zao dia efa hoe tombony ho an'ny tantsaha manao an'ilay agro zany raha vao ohatra hoe zatra manao an'ilay agro ny tantsaha. Dia ilay misy zezim-bazaha sady frina aloha voalohany indrindra raha vao ohatra hoe tsy mahavita manondraka anao satria rano tena iaina an'ilay izy. Zay mba mora simba azy. Fa le agro zany tonga dia hoe ny tsirony tany sy le akora fototra mihitsy tena mahatsara anazy. Raha ny fomba fambolena taloha miakina ny zezim-bazaha mihitsy satria manenjika vidiny entana. Noho ny taty aoriana moa ilay izy dia tsy mety satria hita hoe tsy mety fa melony fambolena aloha voalohany indrindra sady miteraka biby be no melafy be ilay zezim-bazaha. Tsy araka ny fahefan'ny tantsaha ilay izy. Dia nisy nampiofana izay taty aoriana mampiasa agroekôlôjia izay. Tamin'ny voalohany aloha salasala ihany fa rehefa tena nampiasa nampianarina mihitsy zany miverina ohatra mianatra ohatra ny nampianarana mihitsy dia nanomboka nandeha ho azy ilay izy. Miainga amin'ny zava-misy na ny akora hita ety amin'ny tontolo manodidina ihany no avadika ho zezika na fanafody araka ny fampiofanana izay nomena ireo tantsaha io ilay antsoina hoe ady gasy. Izany hoe ilay ady gasy fanoloana mba tsy ampiasana DDT ao anatin'ilay izy dia mampiasa ady gasy zahay. Mampiasa ihany koa zay ny atao hoe compost liquide izany hoe ranon-jezika ranony izay anoloanay ny urée. Dia mampiasa ihany koa zay compost klasika izany hoe zezika compost anoloanay ny MPK mba tsy hidiranay amin'ilay zezim-bazaha. Raha anao compost vetiny izao ianao dia mampiasa tefrozia dia consoda dia ranona pipian'omby dia voandelaka ireny nampiasaina. Mivondrona ao anaty fikambanana ny tantsaha maromaro. Misy ny komity mpanara-maso ny fampiarana ny teknika izay noratovina nandritra ny fiofanana. Ireo mpanara-maso dia tsy iza fa ny solotena fikambanana ao an-toerana ihany, ny solotena mpihinana eo anivon'ny commune ary ny solotena avy amin'ny direction régionale des agricultures et élevage. Misy arak'izany ny drafitra ara-kalitao napetraka na ny SPG na ny système participatif de garantie ho fanaraha-maso ny fomba famokarana hatrany an-tsaha ka hatreny amin'ny toeram-pivarotana. Ny groupe fifatahana ny fikambanana fampivoarana ny tantsaha manana ny ivotoerany ao Antsirabe dia namolavolan'ny programa mahakasika ny resaka fanomezana lanja sy fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny sakafo ara-kalitao. Dia teraka ny hevitra fa hiditra sisehatra ampiditra an'ireo tantsaha izay antsoroany hiditra ao anatin'ilay atao hoe système participatif de garantie agroekôlôjia na SPG agroekôlôjia. Arak'izay système participatif de garantie zay dia manome antoka ny kalitaon'ny sakafo hatraty amin'ny famokarana ka hatrany ambolia any amin'ireo mpihinana. Misy ny sarta na ny karazana tondrozotra mamariparitra mahakasika an'izay SPG agroekôlôjia zay. Izany hoe voafaritra ao anatin'izay sarta zay ny resaka fanomezan-danja ny kalitao, fiarovana ny tontolo iainana, ny fahazahoana tombotsoa ho an'ny mpamokatra sy ho an'ny mpihinana.
misy ny cahier de charge na ny boky nandraikitra ny arana nanapaka tamin'ireo mpamokatra ka izay rehetra tapa-kevitra hanaraka izany dia nanao fanamariana na déclaration eo am-panomboan'ny fotoam-pambolena. Ireo tompon'andraikitra voasafidy hanao ny fitsirihana na ny contrôle no manamarina ny fanarahana na tsy io boky nandraikitra napetraka io. Jerena arak'izany ny fananan'ilay olona toeram-pamokarana compost, ny fanirony voleny etsa, ny cahier fandraisana tsoratra mitahiry ny fandaniana natao tamin'ny fambolena. Indray mandeha isan-taona no hanaovana io fitsirihana io ary misy ny tombanezaka aorian'izay. Aiza olona? Mandroso, salamat daholo. Zahay reto moa zany dia tokony mety mpanaramaso. Mpanaramaso ny fambolena izay ataonareo dia ny SPZ. Dia jery izay hoe inona avy ny ataonareo aty manahoana sy manahoana ny vokatra miakatra aty ahafahantsika mandroso eo amin'izao fambolena sy ny fiompiana izay ataontsika izao. Fanontaniana voalohany apetraka aminareo tomboka hoe inona ilay famokarana famokaranareo anaty izany SPZ zany. Tena famokarana ataonay zany dia resaka haricot-vert, ao koa ny voan'anana sy ny karaoty. Andao ara hoe mijery zany mazavatra nataonareo zany mba sofy ianatra e. Andao ara. Tonga eto amin'ny sary madame tantely zao izay mpanaramaso ankehitriny dia reto avy ny zavatra hitanay eto. Misy ny tanezia, dia misy ny absinthe, dia misy ny consoude. Izany hoe ireo rehetra ireo no ampiasain'izy ireo mba tsy ampiasain'ny zezika simika intsony. Anaovany zareo ny compost liquide, dia anaovany zareo ny compost classique, dia anaovany zareo ihany koa ny compost ventiny. Tonga tam'le zezika rano zany tsika sy zezika ventiny dia ohatr'izao moa zany ny zavatra meny. Le zezika ranony dia ny akora nataonay tato anatin'ny tato nanaovana anazy taharon-javatra maromaro dia le efa nilazaiko consoude dia dingadingana dia crotaleur dia nasiana sakay ao anatiny miaraka amin'ny rano dia tainomby. Tsotra manao zezika compost, pré-compost, resaka zezika rano, gasigasy. Dia ny zava-maniry eto amintsika ihany no ampiasaina. Ohatrany hoe zao adigasy zao famonoana bibikely. Dia ny taretra, ny consoude, ravim-paraky raha misy. Dia ny zezika compost indray zava-maitso, mololo, zezipara. Dia efa mahavita. Dia ny zezika akana koa tsotra ohatr'izao. Dia ity miala sakafo. Ny sakafon'izy ity zava-maitso, hoditra voankazo, tainomby. Ary izy ity rehefa ampiasan'izy ity dia misy tombontsoa be mahitsy. Sady vaventy no vetivety dia miakatra. Dia ny tsirony koa zany hafa mihitsy. Vita moa zany zay le fijerenan'ity zezika rano ity dia amin'ny mampanara-maso anay mba mila mahita le zavatra nikarakarainareo tamin'io zay any an-tanimboly. Eny ary, andetsika ary, daoritsika ny tamboly ary. Dao tario ny lalana raha fa zay le vahiny e. Eny tompo. Araka le zavatra hitantsika teny tanàna madama dia hitanay fa tsara le fambolena nataonao. Mahatsiaro afa-po amin'ny vokatra azo tamin'ny fampiasana ny teknika agroekôlôjia ireto tantsaha ireto. Ny vokatra, ny tombo, ny masokariana, ny hena. Zay zany ny tombony be ho anay mampiasa ny agroekôlôjia. Ny anay mivokatra ny amidy ara aloha tsy ampy satria zay efa fantatry ny olona hoe tsy mampiasa zezim-bazaha. Dia ny anay mivokatra tsy amidy eny an-tsena fa ny anay efa misy mandray ny entana. Ohatra mandeha mivarotra hoe maraina dia vetivety dia miverina. Ohatra tonga any dia efa misy mandray. Ankoatra ny fanomezana fiofanana ara-teknika dia ny tetika asam-bioka ihany koa no miatsoroka ny fampitaovana hitaterana ny vokatra.
Isan'ny mbola olana ny fifangaroan'ny vokatra agroekôlôjika sy ny vokatra tsotra eny amin'ny tsena. Isan'ny vahaolana nentina ny fananganana toeram-pivarotana agroekôlôjika sy ny fampahafantarana ny mpihinana ireo vokatra agroekôlôjika ireo. Ireo toeram-pivarotana voamarina dia misoratra vokatra agroekôlôjika avokoa ary afaka manjifa eny avokoa ireo liana amin'izay tahaka ny eto Fianareva Lakamisy sy ny eny amin'ny tsenan'ny Tantsaha eny Talatamaty. Ity toerana moa zany dia natsanganay mpikambana ivarotana ny vokatra rehetra. Izany hoe ny mpikambana dia miara-miasa ao anatin'ny fifata dia misy an'io fomba famokarana atao hoe agroekôlôjika dia izay vokatra izay no amidy eto amin'ity toerana ity. Amin'ny ankapobeny zany dia ny olona mbola tsy mahay fa dia mividy fotsiny izy dia izay hitany dia vidiany. Fa le fampanjifa eto hatramin'izay zany no anazavana tsikelikely ny mahatsara ilay vokatra eto zany ara-pahasalamana tsy feno produit chimique intsony. Hatreto aloha zany eto amin'ny Tantsaha efa mihamaro le olona mahafantatra le izy. Dia indraindray le olona petseny reny indraindray ohatra hoe milaza amin'ny namany ihany izy dia mitonga eo. Na ny lokon'ilay izy ary hitako hoe hafa mihitsy le anazy tsy haiko hoe ireny mahasamihafa an'ilay tsy fantako. Fa ny hitako hatramin'izay tany dia hitako hoe hafa le anazy. Matoa mivantana eto amin'ny legioma dia tsapanay fa mitondra fahasalamana ho anay le legioma satria tsy dia mampiasa simika firy zareo. Dia azo tehirizina ihany koa izy mandritra ny herinandro. Ny fandarana safa fisantra ao anatin'ilay vondrona fifataha iarany amin'ny ferta amin'ny alalan'ilay tetikasambyko no mamolavola ny Tantsaha iroso kelikely amin'ny famokarana ara-boajanahary izay efa tsy ny vondrona Europeanina vola. Ny système participatif de garantie agroécologie na SPG agroécologie dia lalana na azo resahana koa hoe karazana teteza mita kely makany amin'ny famokarana biolojika. Izany hoe raha ny ala taty amin'ny famokarana mahazatra na ny antsoina ihany koa amin'ny teny teknika hoe conventionnel dia eo antsasadalana zany ny atao hoe agroécologique. Tsara marihana fa ny famokarana na kalitao agroécologique tsy biolojika akory fa mitondra kosa izy makany amin'ny resaka biolojika satria manova tanteraka ny teknika fambolena sy ny fomba mampanao amina resaka fambolena mba ahafahana manatratra izay tanjona farany mba ho biolojika izay. Mbola eo andalana fametrahana ity lamina SPG ity ny eo anivon'ny fifataha sy ireo mpiara-miambina antoka aminy. Maro araka izany ny drafitra fanatsarana sy fampahafantarana izany eo anivon'ny mpihinana sy ireo mpanjifa. Vinan'ny fifataha ny famokarana tantanin'ny mpianakaviana matianina afaka mifaninana ary miangeza ao anatin'ny fanajana ny tontolo iainana. Araka izany dia manentana ireo mpihinana hanjifa ireo vokatra ara-pahasalamana amin'izao fotoana isehoany ny aretina maro samihafa vokatra ny sakafo izao.